Jesu etu Jesu Fanta Jesus etu Mirei toi atiku Ifa aiku Nunifa na te ani etu Jesu etu Jesu Sapakui sao etwizi Mirei tatuana tiku Nifanaiku Lunifa na te ani Mirei tatuana tiku Nifanaiku Lunifa na te Manona fiadanan'ny tompo ho atsika tsirairay avy indray manaraka mifandarana amin'izao fotoana izao. Tsy fantatro hoe aiza ny toerana misy anao ny azoko antoka dia hoe Jesosy malala hoe izy ianao aiza ny toerana misy anao amin'izao fotoana izao dia izy neny andamina ny zavatra rehetra mba ahafahanao manaraka indray an'izao fandarana izao amin'ity an'io mba tena ahafahantsika matsapa ny fanatrehany indray ahafahantsika mifampizara eto indray vonaitry ny anarany tena faly indray tafaraka amintsika ao anatin'ity fandarana ity androany raha ataoko hoe andro maromaro efa herinandro roa teo zay tsy nisy fandarana mihitsy ntsika noho ny tena hoe antony maromaro nisy tsy fahasalamana tena karazana ohatra ny ataka nahazo tsy fahasalamana avy eo ny fahasahiranana noho ny fidirana sy ny zava-misy amin'izao fotoana izao moa raha malala ny resaka fijaliana amin'ny resaka rano dia tena lasa ohatra ny mikorotana ny fotoana dia lasa somary sahirakirana tsy nafana nanatanteraka ny fandarana fa saingy isaorana an'i Jesosy hoe Andriamanitra miasa tsisy masaka ny Andriamantsika rehefa tena manapa-kevitra ao anaty hoe tena teanao direkta Jesosy mangetaeta ny olona Jesosy alamino ny fotoana dia mahagaga fa nazara dia gaga hoe ahoana moa mbola avitana indray hoe anao an'ity direkta ty androany fa efa napetraka tamin'ny tompo izy dia ny tompony nandamina dia tena isaorana ny tompo dia tena faly tafaraka amintsika rehetra ao anatin'ity fandarana ity mialohan'ny zavatra rehetra dia miangavy ianao izara naparitaka ny fandarana any amin'ireo olona izay fitsapanao hoe tena tokony anaraka n'izao fandarana izao mianaparitaka satria ilaitsika foana ny mamonjy fanahin'ny olona be da be ny olona ringana noho ny tsy fampiany fahalalana be da be ny olona no karazana victime ny amin'ireo karazana zavatra misy amin'ny tontolo ara-panahy dia mila mampafantatra ny olona tsika mizara fahalalantsika satria tsy mety raha tsy manam-pahalalana ny fanahy zay no ela fa ny tena voalohany ngambany dia andao alohantsika hivavaka
hivavakantsika angataka amin'ny tompo ny amin'ny anatin'izao fotoana izao hivavaka hitondram-bavaka ny fotoantsika, hitondram-bavaka ny fitaovantsika, hitondram-bavaka tena hoe fanatrian'Andriamanitra tsika ao anatin'izany koa tsika dia hitondra ny fotsika, hitondra ny ireo karazana vesatra rehetra mba tsisy zavatra anelingelina eto androany fa tena hoe atsapa fanatrian'Andriamanitra feno zasainao mba tsy ho fotoana very fotsiny ny fotoana iarahantsika tahak'izao fa tena hoe fotoana tena anararotantsika, ankafizatsika ny fanatrian'Andriamanitra satria tadidio ry havana fa rehefa misy ny fanatrian'Andriamanitra dia misy foana ny fanafana, misy foana ny fanasitranana. Izay ny ela fa anondrika ny lohantsika dia hivavaka indray amin'ny voninahitra ny Andriamanitra lehibe, ilay Andriamanitra mahery, ilay ianao Jesosy Kristy, ilay andria fiadanana iray mandrakizay ianao no asandatra eto amin'ity toerana ity. Misandrata indray ianao Jesosy any amin'ny isan-tokantrano, any amin'ny birao, any anaty fiara tsy fantatro hoe aiza ny toerana Jesosy izay anarahan'ny olona n'izao fandarana izao. Aoka ny anaranao mahery indray no hisandratra androany, ianao ilay Jehovah Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, ianao no asandratray amin'ny anaran'i Jesosy androany eto amin'ny fanatrianao izay tompo, ary miantso ny herinao feno miasa aminay tsirairay avy, n'aiza misy any tsirairay avy Jesosy dia manandratra anao izay amin'izao fotoana izao, manome voninahitra anao izay, misaotra anao izay ny amin'ny fotoana izay ahafahanay mifampizara indray amin'ity anio ity, mifampivavaka eto araka ny tenao, mifampivavamba ho sitrana ianareo, isaoranay ny fandaminanao rehetra Jesosy, tena tsapanay Andriamanitra lehibe ianao dia miasa ianao dia tsisy mahasakana, fa na manao ny fahavalo manao ny sakatsakana dia tena hoe ianao ny tompon-teny farany amin'ny zavatra rehetra. Misaotra fa ianao ny tompon-teny farany amin'ity fandaran'ity dia androany raiso feno indray ny fanjakanao, raiso ny toeranao anatin'izao fandaran'izao Jesosy, mamindrafo aminay ninina fahotanay, mamindrafo ny amin'ny elokay rehetra, mamindrafo ny amin'ny fahadiso-kevitra rehetra, ny amin'ny tsy fahadiovana, ny amin'ny tsy fahamarinana, mamindrafo ny amin'ny lotom-po rehetra, ny amin'ny toetra tia monmonina foana, mamindrafo Jesosy ny amin'izay rehetra sy nanomezana voninahitra ny anaranao, ny amin'izay rehetra nanamavona ianao, mamindrafo ny amin'ireo fosafosa, ny amin'ny fitsaratsarana, ny amin'ny fankalana, ny amin'ny fiatsaram-belatsia, mamindrafo Andriamanitra ny ninona fahadisoanay tsirairay avy reto, dia mamindrafo ny amin'izay rehetra manodidina anay Jesosy ka mety ahafahan'ny Satana miapanganay, mamindrafo amin'ireny ankonanay ireny, mamindrafo amin'ireny fianakaviana, mpiray tampo ray aman-dreny, mamindrafo Jesosy ny amin'ireo namana mantsakaiza sy ny olona rehetra mifampitakosokosona aminay, fandroany afao indray izay androany, diovy indray izay androany, amin'ny anaranao Jesosy ny angatahnay, aokan-dranao amontony tsirairay avy, amontony isan-tokantrano, amontony tontolonay rehetra Jesosy dia masino izay androany mba ahafanay matsapa ny fanatrianao indray, mba tsisy hevitra mpisaraka anay aminao, dia levony tahaka ny zavona araka ny teninao ny fahotanay androany, mba tsisy ho tsarovana tsony ao anatrianao Jesosy, dia avozo indray izay androany, aoka ny Jesosy to fanamasinao ny asa ty anatinay dia anavao anay indray dia amerina aminay amin'ny loniny mba araka ny nanaovanao anay mba olona araka ny sitraponao izay androany, dia aoka ianao fanamasana ny asa ty anatinay tsirairay avy, aoka ianao fanamasina ny tarika feno indray ao anatin'izao fotoana izao, aoka ianao ny an'olo-tsaina, aoka ianao ny ampangina tabataba rehetra amin'ny anaranao Jesosy, ny amatorana ireo fanaratsy rehetra, ireo fanany mpanapatapaka rezo, ireo karazana manipulation sorcelerique, ireo karazana circonstance maléfique rehetra entina nybana fandahara tokony ranao mamotrika sy mandravan'izany amin'izao fotoana izao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, afatra daholo ireo fanapitroka hery, pitroka rapitroka vavaka rehetra, afatra ao fanahy tsy fifantohana, fanahy fitabatabana sy fanelingelena rehetra, manelingelina ny zanak'Andriamanitra tsy anaraka tsara n'izao fandarana izao, amin'ny anaran'i Jesosy afatra daholo nareo, lasa nareo tsy ambinina, tsy anankely, tsy anapahifana amin'ity toerana ity, any amin'ny isan-tokantrano, any amin'ny fitaovana sy ny fampitana an'izany, fandroany Jehovah misandrata ianao, dia aoka ny Jesosy fanamasinao indray hiasa, ianao fanamasina ny ampitelo ny vavako, aoka ny sotoa hiasa amin'ny feo, hiasa amin'ny sary, mba tena hitondra fanafana, hitondra fanasitranana, hitondra fananganana fiainan'olona indray, izao fandaran'izao Jesosy mba ho voninahitry ny anaranao, dia misaotra tompony amin'ny asa magaga rehetra izay ataonao indray androany, misaotra Jesosy ny amin'izay rehetra ho
fahanana ho anay indray androany satria ianao no manome ny tsara indrindra ho anay indray androany dia ny matsiro ny dovay ny otrikely ny matavy araka ny tenao mba tena hoe ivokisan'ny fanahana izany androany dia misandra tenao Jehovah tokoa maro amin'ny anaran'i Jesosy naovanay izany vavaka izany amen 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 androantsika ijery lohahevitra ijery izy dia tena tsapako mihitsy hoe nisy combat be da be niatra tamiko satria tsy tiany fahavalo mihitsy ho fantatrareo ty zavatra ianarantsika androany ty mety misy nefa mahafantatra fa misy koa mbola tsy mahafantatra dia mitapify ao ambadika andreny ny fanahy nefa ny zavatra tena mialatsiny fa misy fahatapahana zay satana dia miteny fa ianao tsy manelingelina amin'ny connexion zany amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy mahazo manelingelina fa tsy maintsy mahalala ny marina ny zanak'Andriamanitra androany dia afaka daholo ny zanak'Andriamanitra androany zay le niteneniko anareo teo vao nanomboka vao eritreritra anao an'ity time ty dia nisy karazana combat be da be tamin'ny latsinainy tapabolana ny omaly matory dia manofy dia tena hoe misy vaky be ny lohako dia misy raha mandeha dia rehefa avy eo tonga dia 3 andro tao reny tena marary andoha ohatran'ireny olona reraka be verra be da be reny mihitsy dia avy eo ndreny zomandray tratrana areti-kibo nandosy ny valana tena reraka tonga dia reraka dia miampy ny olana rano ndray tamin'ity herinandro faraparan'ity herinandro nanomboka tamin'ny herinandro teo dia lasa tena hoe sahirana fa za tena hoe Jesosy hitanao ny etaetako alamino ny fotoanako ary tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra ry havana tsy neriko na nitanjako na vitako an'ity fandaran'ity ity zavatra ity efa ao anatin'ny foko foana ary eritreretin'ny saiko foana fa tsy mety vitako ny manao an'ilay fandarana satria tena tototra eritrereto hoe voaingana teo aho zany no nipetraka dia reraka lanaka ny torimaso ty atory dia tsy vitako foana le Jesosy tena tsapako androany indray zao mbola misy olona nila vavaka tamiko teo olona efa tsy mahatsiaro tena sony mbola ty olana ty any izy hoe Jesosy tena ilain'olona ty fa apetrako aminao dia ianao ny atateraka dia soraka ny tompo ary menao fa ny tompo ny asa androany ny zavatra jerevantsika androany tsy hijanona ela aloha tsika androany fa androantsika dia iresaka an'le izy fampianarana momba an'le izy no ataontsika androany dia mangataka amin'ny tompo tsy ho ela mba hoe amin'ny herinandro ty any dia ao amin'izay tsika vao anao vavaka sy fanafana makasika ny asan'ity fanahy ty ny fanaresarako eto dia ny fanahiny fanendrikendriana resaka soketa endrikendrika sy fisolokiny eo amin'ny tontolo ara-panahy zay zany ny zavatra zay hodiny atsika androany amin'ty anio ty raha ny marina zany efa fantatsika rehetrarehetra amin'izao fotoana izao hoe efa madiva ny farany ary satana dia tena efa mandrovy tsy mihitsiny manao ny fomba rehetra amin'ny tena ny zanak'Andriamanitra manao fomba rehetra amandriana fanahiny olona maro mba hovery any amin'ny elo satria araka ny teneniko foana hoe ny anazy efa ka désespéré tsisy ny azo atao tsony dia ny zavatra ataony mamandrika olona betsaka izy mba hovery hiara-mijaly any aminy koa dia ao anatin'izay ity fomba anankiray ity dia ny soketa sy ny endrikendrika ary ny fisolokina zany hoe resaka calomnie zany izy raha tenena amin'ny teny frantsay dia hoe calomnie resaka vol d'identité resaka usurpation de titre eo amin'ny tontolo ara-panahy dia azavaiko tsara amintsika le izy androany hoe ohatra ny ahoana ny afisehon'ireo zavatra reo nefa ireo zavatra reo dia anisany mamotika fiainan'ny olona maro ozy izy ateo hoe efa mandrovitsy satana dia ao anatiny vanim-potoana amin'izao vanim-potoana zao zany hoe efa fomba fiasan'ny satana foana ty fa amin'izao le izy vao may mafia dia fitaova pedina anankitelo ny tena ampiasain'ny satana dia ny voalohany indrindra ny fijangajangana mamafy ny fanahy fijangajangana ao maximum izy entina mandriana ny zanak'Andriamanitra
zany mahatonga hoe misy olona tena efa mahafantatra ny marina efa tena mpanompon'Andriamanitra sasany ara tena hoe pastera sasany efa korala any anatina gropina korala anatina gropina tano fa misy fijangajangana be da be mandehandeha satria io fomba afan'ny satana mamotika ny zanak'Andriamanitra mamandrika ny fanahy zanak'Andriamanitra ny fitaovam-piadiana faharoa sy ampiasain'ny satana de ity fiampangana sy fanendrikendriana ty ary entiny mamotika fiainan'olona be da be ity indrindra no diniantsika amin'ity anio ty de ny fahatelo moa zay efa fahitatsika foana fa mbola be da be koa ny fotoana hijerevantsika azy de ny asan'ny famisaviana reo fitaovam-piadiana telo reo zany no tena ampiasain'ny satana mba hafany mamandrika ny zanak'Andriamanitra reo fitaovana piadiana anankitelo reo indraindray izy ireo miaraka ohatra hoe asan'ny famisaviana no ampiasainy de misy karazana atao hoe manipulation sorcelerique atonga an'le olona tafalatsaka anatina fitsangatsangana asan'ny famisaviana no ampiasainy ahafahany mamandrika an'le olona manasoketa sy miapanga an'le olona indraindray zany izy ireo miaraka fa reo fitaovam-piadiana anankitelo reo zany ny tena goavana ary raha te handresy ianao amin'ny tontolo ara-panahy de reo ny tena mila hiadivana sy potehana mba tsy hahafan'ny fahavalo mamandrika anao amin'ny alalan'ireo araka ny teneniko de ny momba ny endrikendrika sy ny soketa no tena hojerevantsika manokana androany ny endrikendrika sy ny soketa sy ny fisolokiana mahenao anao zany hoe vol d'identité usurpation de titre zay no azavaiko amintsika androany fanazavana sy fampianarana tsotsotra no te ataoko androany de amin'ny manaraksika manao ny vavaka makasika an'ity lohahevitra anankiray ty raha faritana de zao ny fiampangana ny fanendrikendrehana ny soketa de karazana fiampangana lainga entina anaratsiana olona anankiray entina animba ny lazany entina animba ny fomba fijerin'ny olona anazy zany hoe ny image sy ny réputation ny olona io mihitsy zany no ezany devoly hopotehana ao ambadika an'izay zavatra zay io resaka fanasoketana sy fanendrikendrehana io de fitaovam-piadiana fampiasan'ny olona zay tezitra amintsika na mety hoe tsy tsika ihany na tezitra azy fa ny ray aman-drenitsika ny fianakaviantsika ny rahavavinao ny tezitra sy ny ady taminy ianao koa asiny nareo menakavy ndray afangarony adaholy zany foana mahatonga atsika rehefa mivavaka sy mifonitsika de mifona foana ny amin'ny zavatra nataon'ny olona manodidina atsika zavatra nataon'ny ray aman-drenitsika zavatra nataon'ny razambentsika mba tsy hahafahan'ny olona miapangatsika noho ny zavatra nataon'ireny olona reny io fitaovam-piadiana io zany de fampiasan'ny olona tezitra tamintsika olona mety tafitohina tamintsika mety tsy fantatsika akory ara na hoe olona manana fialonana amintsika matetika reo no mampiasa ny fitaovam-piadiana io de manasoketa manendrikendrika mandefa resaka mandeha manaratsy manao ny fomba rehetra anbanany anao ny vokatrio endrikendrika io de zao mitondra fanelikiliana io no mampiala mampisitaka ny olona miala aminao satria amaim-bony io olona io ianao amin'ny alalan'ny resaka amin'ny alalan'ny zavatra ataony any ambadimbadika any manaratsy ianao manamaimbo anao ary amin'ny tontolo ara-panahy izy io de misy tena inona ny ilazako azy misy tena hoe zava-doza mihitsy ary indraindray fiantraikany satria misy fomba mihitsy tena ataon'le fahavalo mahatonga ny olona tena tsy tianao ary de tena maimbo anao manoloana an'ireo olona rehetra reo
ankoatra ny resaka sy ny soketa amin'ny alalan'ny teny zany dia misy zavatra mihitsy alefany zareo. Zay mahatonga ana amin'ny teny foana hoe mila mitandriny sika ny amin'ny nofy. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe soyez attentif à mes commandements. Nefa tsika efa nianatra hoe ny nofy dia anisan'ny fomba anankiray tenenan'Andriamanitra. Fa olona tsy vitsy no nanaovako vavaka fanafana mahakasika an'ity zavatra ity. Ianao manofy mandeha any amin'ny fotaka maloto, ianao manofy mandeha any amin'ny zordira, toerana misy zordira, ianao manofy manao akanjo maloto, ianao manofy makany amin'ireny toilette ireny. Fa za miteny anao, misy zavatra tsy mazavazava zay ataon'ny olona aminao any amin'ny tontolo ara-panahiny. Io manamaimbo anao, io no mahatonga ny olona tsy ho tianao, io mahatonga ny olona nilikilika anao. Misy rahavavy anankiray mpanaraka fandaharana eo tamin'izay sy dia nitaraina tamiko. Taraina tamiko izy hoe ny mpampiasa tia azy be hatramin'izay lasa nankahala anazy, lasa nanao tsinitsinina anazy, lasa ohatrany hoe nanelikilika anazy. Tamin'ny fotoana anankiray ozy izy very ny akanjoko teny fanaovako tao am-piasana ozy izy very tsy hita dia nanomboka tamin'io le olana. Satria ireny no entin'ny fahavalo mamotika anao. Dia misy teny teneniny any, le teny le fanasoketana sy izy le tezitra aminao na izy mialina aminao, iny no entiny ampiasainy mamotika anao. Fa isaorana an'Andriamanitra rehefa ao amin'i Jesosy tsika dia izao tsy maintsy afaka foana, satria ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe rehefa ny zanaka ny manafaka dia afaka tokoa sasenao. Ohatra izany koa misy mpianatra anankiray mbola ankizivavy izy, dia izy tena efa mifoha, tena efa nanolo tena ary vao vita batisa voaingana, fotrany hoe izay no sedra vao nahazo anazy. Fa nataizana andehanana io zaza io dia misy fofona maimbo, tena maimbo, nefa izy zaza tena madio be, ary mipetraka any Frantsa izy fa tsy hoe aty Madagasikara, ka hoe krizy rano nga mety dia hoe mety sy ny sasy. Tena zaza tena madio, resaka notion d'hygiène tena hoe impec. Fa tena nitaraina tamiko ry zareo hoe misy fofona maimbo ohatrany hoe olona tsy ny sasa firy andro. Dia manaraka anazy io fofona io, dia militomany izy satria ao am-pianarana dia tsisy tia anazy, manilikilika anazy, ary ny tena loza na tonga izy alerte rouge manaraka anazy hatrany anaty bus io fofona io, dia mierikerika daholo ny olona. Ary tsy voazay nanana mpanao trano dia nivadiny dia tratran'io zavatra io koa. Dia tena nitaraina tamiko leranga satria sendra ento dia inona ho azy zany. Dia nitaraina izy hoe madamo, io ivavao izy, io vavao izy dia livreo, dia fa manino dia nikibolera matoa somary mibotsina. Fa nazy hoe ao an-trano izy tena tsy laitra iainana fa tena maimbo. Fa misy fofona mivoaka maimbo be ozy izy avy any amin'ny fivaviany vadiko fa tsy haiko izay antony. Fa rehefa natao mivavaka fanafana dia tratra daholo ireo zavatra, ary isaorana ny tompo afaka daholo ireo olona ireo, ary nangana indray ny fiainam-panahin'ireo olona ireo ilay zavatra nitranga. Satria izao tontolo izao dia tadidioro ny havana fa tsy tonga raha tsy hangalatra sy handroba ary hamono. Ianao zanak'Andriamanitra mahafatifaty, ny asanao milamina tsara, ianao falifaly miramirana, tsy faly aminao any eny dia vola. Tena tsy faly amintsika Satana, lazaiko anareo zany. Ary ny zavatra triako isan'andro anisan'izany fitondravako am-bavaka olona be da be ianareo, na dia tsy mahavita direct ary be da be no mangataka vavaka, mitaraina, mitantara ny zavatra mahazo azy tsirairay vao mangataka vavaka. Fa za miteny fa ny fahavalo dia tena tsy faly hoe ho afaka ianareo, dia miezaka manao ny fomba rehetra tahaka izany, manafika
fa isaoran'Andriamanitra fa mbola manafaka Jesosy. Tsy haiko ianao raha tratran'ity trango ty fa misy karazana fanasoketana ohatran'izany mahazo anao. Misy olona tonga dia tsy tia anao fotsiny zao, manelikiliky anao. Ity fanahy ity no ambadika andrena. Ary io dia ny tanjony io dia tena hoe anapotika an'le olona, anapotika tena andrava ny fiainan'le olona. Zay ny tena tanjony io fanana soketa sy fanendrikendriana io. Raha ny ampiasana io dia ahatonga anao tsy ho tian'ly patronao tsony, ahatonga anao ho voaroaka, ahatonga anao hiala ao. Za zao dia niaran'izany zavatra zany. Ary izay indrindra ny idirantsika ao anatin'ny atao hoe fisolokiana. Satria sahirana ihany aho zany hatretra hoe ahoana ary nitondrako an'ity fampianarana ity. Fa farany nakambako le izy. Ny anankiray io hoe soketa sy fanendrikendriana io. Zany hoe calomnie. Misy zavatra ara-nofo le izy fa sady misy tohiny any amin'ny tontolo ara-panahy. Fa ny vokany dia zao, mamotika sy manimba anao ihany. Manimba ny imaginao, manimba ny réputationao na ny lazanao, manamaimbo anao. Dia ny anankiray indray dia ny fisolokiana mahaenao anao. Ity fisolokiana ity koa dia anisan'ny zavatra anankiray dia tena loza eo amin'ny tontolo ara-panahy. Ohatran'izao ny zavatra mitranga. Io dia fampiasan'ireo mpanompon'ny Satana indray mampiasa ny momba anao. Mety ny apparence anao io. Zany hoe ny zavatra mahaenao anao zany no entiny manao ny zavatra ataony. Misy fotoana amin'ny hoentiny manao ratsy le zavatra momba anao reny. Ohatra hoe ny tarehanao no entiny ampiasainy. Alainy ny tarehanao, rehefa iseho any amin'olona amin'ny nofo izy amin'ny alina, ny tarehanao no entiny miseho any amin'le olona. Raha misy olona zao, olona tokony hanao zavatra tsara aminao, dia fantany iny, dia ny tarehanao hoentiny makany amin'le olona amin'ny alalan'ny nofy manao zavatra fafana. Dia eo tonga dia miova hevitra le olona hoe ary zany hanofy any anina. Zany hoe lasa endrikendriana ianao. Tsy ianao manao an'le izy, fa izy no miseho any amin'le olona amin'ny alalan'ny nofy, amin'ny alalan'ny tarehanao, amin'ny alalan'ny fomba fiakanjonao, amin'ny alalan'ny apparence anao. Dia izy le hoe tena pôzipôzin'ny alina mihitsy le azoko nofy tamin'ny alina. Dia zao no nataony anahy, dia zao no nataony anahy, dia zao no nataony anahy. Nefa tsy ianao le izy, fa le olona mamosavy anao. Misy karazana zavatra ohatr'izany zany any amin'ny tontolo ara-panahy. Mamotika fiainan'olona be da be. Misy vokany be da be io, izay fetombony izay matetika tsy fantatry ny olona, na tsy rarahin'ny olona, na mavain'ny olona, fa ny vokany avy eo misy avovony ohatry ny tendrombohitra. Zay vao hoe mila délivrance izy, hoe fa inona ity, fa avy aiza ity. Fa ireo matetika hiatombohan'le problème an'le olona. Indraindray ny feonao no alaina, ny feonao no ampiasaina, ny akanjonao no ampiasaina, entiny miseho any amin'olona any. Io no entiny manao zavatra fahafana. Indraindray amin'ny zavatra ratsy, fa indraindray koa amin'ny zavatra tsara, tsara ho anazy, fa mamotika anao ihany. Ny voninahitra ao angalarina. Ohatran'izany zao raha manofy ianao hoe akanjonao dia anaovan'le olona anankiray, dikan'izany ny voninahitra ao zany alain'iny olona iny. Ny anjara voatendrinao zany
misy alainy olona io misy fotoana alainy ny intelligence anao ny capacité intellectuelle anao ny faranita-tsainanao ny fahaizana mampalalanao alainy reny solokiny reny de ampiasainy any efa niainany zany mihitsy zay tena niainany zany zay ary tsaroko fa vo nisy akizy niainany ty zavatra ty voaingana mihitsy ny tantarany reny hoe matory zay ozy izy amin'ny alina de maheno azy mitomany de matory ndray zay amin'ny alina de maheno azy mikakakaka be miresaka any atokotany le zaza nefa ao amin'ny chambre ny sady tsy mitomany tsy mikakakaka tsirony fa le mpamosavy no manao an'izany ny ivelany any de gagy zay ozy izy de tsy zarery ozy izy fa ny dadany koa maheno an'le izy de hoe fa maninona ihany ary ty zazy ty izy nefa jerena tsy maninona fa ny momba an'le zaza zany efa trafikeny zareo daholo any amin'ny tontolo ara-panahy de izao ny vokany teo amin'ny tontolo hita maso gaga ny reniny fa latsaka be ny notin'le zaza nefa zaza tena hoe mahay inona ozy izy ty zavatra lasa ratsy be notin'le zaza rehefa niresaka tamin'le mpampianatra tonga de ohatrany hoe nataony tsinitsina be mihitsy n'le zaza ary raha zavatra tenen'le mpampianatra izy ohatrany hoe tsy le zanako mihitsy n'le zaza ny teneniny fa olona hafa rehefa tena nanady atsina ozy izy vo nyteny hoe tena tsy zanako angeza ny teneninao zany ahoana moa mpampianatra mampianatra ny isanandro sanandro de hatraminao ty hatramin'inona lasa tsy notin'le zaza fa misy mangalatra ny zavatra momba an'io zaza nanomboka nazavaiko azy ty resaky ty nanomboka natao le vavaka voninahitra ho an'Andriamanitra fotoana fohy monja taorinan'izay niverina amin'ny loany daholo notin'le zaza zavatra tena niainako zany tena niainako tamin'ny zanako zany zavatra resahako anareo zany satria ny akizy na ny olona zay tratrany ty resaka hoe vol na identité ty usurpation de titre zany hoe ny capacité intellectuelle anao ny motivation ny capacité productive anao nangalariny fahavalo de ampiasainy de izy ny lasa marantsaina izy ny lasa mahay ny asy ny lasa miroborobo fa ianao le nangalarany jonjorombona fotsiny zay moa filazana anazy tena ohatran'olona jonjorombona fotsiny ohatran'olona tsy manana prise de conscience zany ohatran'ny robot hafahafa ohatran'olona tsy tonga saina zany ary zany zavatra anazy zany de gaga hoe fa maninona ary ty zazy ty misy taona ary izy de miteny any ampianariny de te atory be ao izy de natory nefa tsy fataony zany fa rehefa nyteny satria efa fantatro le olona zay manao andre zavatra reo ary tsy avelan'Andriamanitra miafina mihitsy fa tena nataony miariary de niteny izy hoe hitanareo zany fa zaho izy tsy maintsy afaka baka premier groupe amity nefa le akizy tena hoe sahirakirana mihitsy amin'ny fianarana mandeha seconde de mitriple fa malala olona zareo de ampiakarina ndray de ohatr'izay foana aile izy ny momba ny zanako rehetra no alainy eritreretiny anaovana examen de le anazy no lasa ao amin'ny zanako de noty tena simba gaga fa ny tao anatina vavaka tena vavaka be nasehon'ny tompo anay hoe io zanakao io vatana fotsiny io fa tsy izy io fa ny tena zanakao ary any sainy any amborony any fanany any capacité intellectuelle any momba anazy rehetra fa io zanak'le madama ray io fa vatana fotsiny io aioa zany nanao échange fa nanomboka teo mpiteoko daholo ny transaction ny échange rehetra natao ninino efa tena hoe atomotra ny examen zany resaka zany 2 à 3 jours alohan'le baka zay nampirere an'le anankiray ny baka foana moa mandeha aloha zay vao ny brevet
isaorana ny tompo rehefa tonga ny fotoana amin'ny brevet efa tena ao tsara ny zanako afaka soma tsara izy ary no tena ambony de ambony tena tsara fa le olona kosa tonga de niverina tamin'ny réalité ny fiainany tonga de tsy nahazo second groupe akory fa tonga de refusé tsy afaka baka tanteraka tena mila mitandra ny zasena fandrindray ny zavatra momba antsika no ampiasain'ny olona hanaovany zavatra fahafany ambadika de ny vokatra io a lasa tsy mahavokatra araka ny tokony ho izy tsika lasa bloqué tsika lasa ohatran'olona varim-barina manana tanjony ianao hoe za manomboka zao ohatra hoe anao hianatra mihitsy hianatra anglais manomboka zao anokana fotoana tena amaky baiboly andanila soratra masina resaka fotsiny mandeha iny fa tsisy tanteraka mihitsiny satria motivation nao efa nongotany tao misy zavatra be da be aminao efa nalany tao de lasa resaka fotsiny iny ny olona tratran'ity zavatra ity de ohatran'ny olona varim-barina ohatran'ny olona miodikodina be projet be fa tsisy tanteraka zany mihitsiny de lasa simba le olona lasa potrika le olona lasa tsy afaka mandroso le olona ary ny tena ka extrême zay efa hitanay koa ary niainanay tato aminay tato tao anatina tena hoe combat spirituel tena mafy de mafy tamin'izany fa misy fotoana tena tavela ao anatina inconscience reo olona reo tena matory tsy mahatsiaro tena matory fo azonao tsy mihetsika tsy miteny tsy maninona fa de miaina izy fa tsy olona maty fa tsy mahatsiaro tena ohatran'olona dans le coma fa izy miaina ny fanahy no entiny zareo any anaty vato any entiny zareo any anaty ala any entiny zareo ao anatina vavaka ianao mahita hoe netiny arila izy de netiny ary de lasa ndray ianao manao vavaka mangataka amin'ny Jesosy mirécupérer andreny any za miteny anao raha matsapa anao hoe olona tsy de manana présence d'esprit ny olona manodidina anao olona varim-barina ohatrany tsy tompony tenany ohatrany teniteny foana ohatrany hoe tsy ohatran'izy isan'andro io lefa nampianariko foana hoe voasarina ohatrany tratra fanahy manarina mila ingaikaingantsika manao an'ity vavaka ity de ny mbola tsy lasa lavitra fa ny fahavalo de mampiasa olona tahak'izany fa ndraindray olona io no ampiasainy io vatany olo io ny ampiasainy ndraindray fahavalinao izy miditra ao anatiny io satria io ny eo akaikinao io de io ndraindray ny ampiasainy mamono an'le olona zany mahatonga an'le olona ohatrany hoe namono an'le olona izy namono ny zanany izy namono ny vadiny izy de rehefa miverina ny sainy vo mikikika ny tomany izy hoe za ve na vitan'izany satria le fanahy no miasa ao ambadika any le fanahy no manao vol d'identité misy loky manao zay tiany atao amin'ny fiainatsika zay ny mahatonga hoe anisan'ny fanahy mila tena pitehana ireto fanahy reto satria tena manimba fiainan'olona mitondra blocage mitondra fanilikiliana avoleta fampitena sy faharavana eo amin'ny fiainana eo ara-piarahamonina lasa tsy afaka miaina tsara le voninahitran'Andriamanitra sasenao fa lasa mi sitrapony fahavalo no tanterahana eo amin'ny fiainatsika enao manao soa enao manao san'Andriamanitra enao manao zavatra tsara fa ny vokatry ny zavatra fafinao izy no mijinja anazy de enao le ratsy vokatry ny asa ratsy nataony iny no alefany aty aminao fa raha vao tsy manohitra tsika raha vao tsy fantatsika ny marina de sarotra amintsika ny miady aminy fa manomboka izao de ingany ianao le anisan'ny olona takatra ary tsy anaiky tsony ny amin'ireo zavatra zay ataon'ny fahavalo
mila foananao ny endrika fanendrikendrena sy soketa rehetra, mila ifonana isan'andro ireo olona zay manana alahelo isan'andro tsika de misy olona tezitra amintsika foana na tsy fantatsika isan'andro de misy olona tafitohina aminao, tezitra aminao, mialina anao, miteniteny anao ny ambadimbadika indrindra ianao rehefa tsy mety mahita tory amin'ny alina iny, ireo mpamosavy zay kidikidiky anao isan'andro eo manao zavatra momba anao reo zay de anao tsy avela amin'ny fanamasina matory fa mila miditra ao anaty vavaka ianao mamonjika andrena. Ary zay mitandritsika eto ny ampianarana atsika hivavaka atonga atsika aleo teny. Ny ohatra anankiray raisiko alohan'ny hijanonantsika androany tiako matetika mitranga ohatra hoe ianao zao nanapa-kevitra hoe hivavaka na hoe ohatra hoe ianao zao manaraka an'ity fandarana ty zao ianao de tena tsapanao hoe tena manampy anao ty fandarana ty na hoe manomboka zao tena hivavaka tsara amizay de efa nandroso ianao de tena falifaly hoe nanomboka hivavaka de ho any am-piangonana nao asan'Andriamanitra fa ataony manofy an'le mpanompon'Andriamanitra zay mikarakara anao iny ianao, ataony manofy zavatra hafahafa momba ny reny olona reny ianao, ny tanjonany de ny anozongozona anao indray, atonga anao hisalasala, atonga anao hiawatra, atonga anao ohatrany hoe tsy azotro indray am'le dingana tianao amin'ny fiainam-pananao. Matetika eo amin'ny resaka ara-panahy, fiainam-panahy, fiainam-bavaka de ohatr'izay indray fitrangan'ity zavatra ity. Reo mpanompon'Andriamanitra zay akaiky anao tena mpikarakara anao reo tarehandreo no alainy miseho any aminao de manao zavatra fahafany aminao izy, atonga anao ohatra ny salasala amin'ireo olona reo, atonga anao ohatra ny tsy ho tiandreo, atonga anao ohatra ny tsy tena tapa-kevitra indray androso hiary hivavaka amin'ireo olona reo. Zay mahatonga hoe isika mila maka ny herin'Andriamanitra fa tsika mitadidy ny nofontsika. Rehefa tonga ny maraina angatao indray ny fanamasin'Andriamanitra, ny esprit de discernement alazavanao ny amin'ny nofinao fa zara vao hitako hoe fa ahoana moa zany Jesosy manofy an'ity tarehan'ity olona ty manao an'ity zavatra ty ohatra ny afahafaniko ty Jesosy fa za mangataka fanamasina asehoy zay tena tare marina ao ambadika an'io, asehoy ny marina fa eo tonga de miova le tare, tonga de le tena firatsy, le tena fototra no aseho fanamasina ana. Zay ny mahatonga hoe mila mandeharaka amin'ny fitare fanamasina foana tsika atonga tsika tsy ho voafitaka. Zay koa ny fandarantsika androany satria somary mbola reradreraka sady efa alina de alina ny fotoana fa manome fotoana atsika tsy ho ela mangataka amin'ny toko tena hoe tsy ho ela de amin'izay fotoana izay tsika vao tena hoe hiditra ao anatina vavaka lalina makasika an'ity fanana endrikendrika sy soketa ary fangalarana fisolokiana mahaolona ity ao amin'ny tontolo ara-panahy mba tonga atsika tena hoe tsy ho victime an'ity zavatra ty tsony manomboka sao. Mino aloha fa ianareo zay tratra n'ity zavatra ty zay tatoato efa nahazo karazana fampianarana cours particulier kely ihany de efa nanomboka nampiatra de tena faly fa zay nampiatra zay natory aloha de tena naresy de saorana an' Jesosy fa zany tena azakivy ianao, azakivy zany ianao, tsy maintsy mandresy ianao, miala daholo reo zavatra rehetra zay manelingelina anareo zay tsy nambolen'Andriamanitra aminao tsy maintsy miongotra zavatra nafafafo ny fahavalo teo amin'ny fiainanao vokatry ny fankalana sy fialona anareo miala daholo reo fa ny angatahako de zao hoe eto ambavaka ny fandaharana, eto ambavaka koa za zay mpanompon'Andriamanitra manao ny fandaharana satria tena tsapako hoe
tsy faly amiko ny fahavalo za manoro hoe zao ny secret zao ny astuce zao ny fomba atao zao tena tsy zakany tia mitaka anareo au maximum tia mitaka atsika au maximum ny fahavalo kanefa ny fanamasina koa mampiseho foana de tezitra satana mety vazana fa zany koa nefa tsy mahakivy satria lehibe ny momba antsika noho ny momba ny zao tontolo zao de mahereza sy mahatanjahantsika rehetrarehetra de ny tompo mba antsika rehetrarehetra de manona fiatanany tompo amintsika tsirairay avy de manome fotoana antsika amin'ny manaraka indray de mankasitraka anao nanaraka ny fandarana androany a manona fiatanany tompo amintsika rehetrarehetra de mametraka veloma finaritra ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko